fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe 14 febroary. Tantara nosoratan'ny Aliko Tefsan. Novelomin'ny Saloy, Finiavana, Tovo, Prinsia niaraka tamin'ny Rodi ary Tsiry. Nandray fiosana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Andeha amin'izay zary neny fa saotara taxi brosy a. Eny ary fa niafatra fotsiny aminao dia hoe endre tsara rehefa ny atany lavitrany a. Eny rery neny a. Azadiny fa zazavavy ianao. Tandremo dia tandremo fitondran-tena. Tsy manana koatra n'izatsony anetsika mianaka. Efa hainao tsara fa nandositra anao ny dadanao. Tsy miraraha antsika tsony. Aza manara ianao ry neny a. Fantatro tsara izay tokony ataoko. Tsy manana koatra ny neny a dia tsy maintsy manao izay hiavotantsika amin'ny fiainana. Hianatra tsara mba hamaly babena ny neny. Ao fihiniko izany reny malalaka izany. Oay toa mirotsaka be ny ranomasony neny. Fa misy inona? Tena tiako loatra ianao anaka. Satroko raha mba eto akaiketo foana ianao nefa tsy maintsy mandeha manao fianarana. Efa miverina makaty foana isaky ny misy fotoana tsy ianarana. Hono neny a? Dia aza malahelo ohatr'izao moa Efa nampianariko anao iny ny fampiasana ny telefona dia fampiantso foana eo tsika mianaka. Isaky ny mba mahazo crédit kely a. Eny ary dia ndao amin'izay zato izy fa sao dia ho tara taxi brosy eo ianao a. Zay ary lasa. Eny ary. Tsy maintsy mandao aneny moa fa andrato fianarana ny fianaratsoa. Tsy dia lavitra loatra raha fianaratsoa ambala vao izany. Vao misy fotoana dia tonga dia mamangy aneny. Eny so ihany aloha fa mba ioriana afaka mijerijery azy. Ary aleo tokoa aloha andalo atao mirinana dia izany aza. Sady efa tingitra any. O dia kirina. Rino? Hoavy akia. Ay fandendry. Eny akia, tonga tiany fotoana. Tsy maintsy fandaozana. Atao hoana akia fa tsy maintsy ny mahasoa aloha vao mahafinaritra. Dri aza mba afaka manao fianarana any. Marina akia izany fa tsy maintsy mba misy ihany koa neny alahelo Fa mba jerijery eo akia neny fa izy rery sisany ao a. Aza matahotra akia fa tsy didiako ao izy na dia sahirana aza fa ataovy tsara ny fianarandri a. Misaotra indrindra akia. Sady angatadalana ihany za fa sao dia tsy hatratra tomobily leo tsony. Ndao fa teriko any dri fa andeha ho eny an-tsena mihitsy azo ao. Ndao ary. Aleo ranga miantso aneny amin'izay fa efa tonga sao dia mitahitaina ny amiko izy. Allô? Niavo? Endry neny a, efa tonga za? Avy ny alan'ny stationnement mihitsy. Tonga sory a, tsy reraka. Ka, tsy reraka akory. Tsy dia lavitra ny atiry neny Tsara kosa zaniko. Tonga dia mianatra moa nareo raha dito izany. Ie, tonga dia mianatra. Fa mety andalo eny ampianarana ihany atolakandro alalana ny emploi du temps. Eny ary, ataovy tsara ny fianarana.
aza manadino aneny a. Eny neny a, tsy manadino a. Velomo. Velomo. Tapa-bolana sahady izay no nandaozako aneny a. Tsapako hafahafa aloha ilay tsy eo anilan'eny fa atao ahoana moa? Ny fianarana tsy maintsy tohizana. Rotoroto be ny aty amin'ny oniversite aty. Vao mangirana dratsy dia efa manenjika toerana satria vao tara kely dia tsy mahazo toerana intsony. Tsy misy an'izany tompo-toerana izany ny aty fa izay tonga aloha ihany ny tompo-toerana aloha. Miovaova isan'andro ihany koa ny emploi du temps. Dia tsy maintsy mila telefona nanaovana Facebook isan'andro. Ao amin'ny tambazotra daholo ny alalana an'izany rehetra izany. Tia zady variana teto fotsiny marina. Saika mahay hatramin'ny laoka nandrahoako. Aleo bataina teto. Mbola tsy maintsy manokatra FB koa avy eo hijerena ny zavatra atao rapitso. Aiza moa ilay telefonina teo e? Tia mbola chargeko ity kay. Efa feno tsara izy izany a. Soa ihany fa mbola misy mega ato. Zay fa misokatra. Mba iza ho aty bandy mizara tononkalo hitako foana ity e. Ary tena mana-talenta be izy a. Mandona fo be foana ny tononkalo izay zarainy. Aintso Mathieu hono ny anarany. Andraso jerena ny profilany. Tononkalo daholo ny mameno ny murany. Ary efa abonné amin'ny compteny fa mbola tsy amiakoka izy. Draso fa angataka namana azy ary zahay. Zay. Ary aleo mijery groupe misy emploi du temps anay amin'izay e. Tapitra aloha iny ny fianaran-desina ho an'ny androany fa raha pitso indray raha angato izana. Aleo aloha manala stress kely atao amin'ny FB ato indray. Otry, fa mba iza koa artisipa manao sadoriny tonokalona voakako tato ty e. Tena nasiany cœur daholo ny zavatra nosoratako. Raso e? Ny avonitsoa. Zay zany ny anarany. Ary nandefa demande tamiko mihitsy izy zany a. Aleo raha nga acceptena an'ity a. Zay. Ary ohatran'ny sipa avy any Fianaratsoa izy zany a. Dia mianatra ao amin'ny oniversite Andrainjato raha izao fahitako mombamomba azy ato izao. Ndraso hoe dia anoratana kely jerena raha miresaka. Kokoa ndry, faly mandray anao ho namana. Miandry izay valy ny lahy zany. Ino fa namaly ny elona. Kokoa misaotra. Tiako be ny asa soratra ao dia nangataka ho namana. Tiany be hono ny asa soratra. Ndraso valiana. Mahafinaritra zany e. Ianao moa aiza no mipetraka raha tsy mahadiso. Ino fa namaly? Avy any Ambalavao tsy Paris zay fa mianatra aty amin'ny oniversite Fianaratsoa ary ianao. Ay ve zany izy ity e? Ndraso valiana. Faly mahafantatra anao ary e. Za indray mianatra eny Ankatso. Mianatra momba ny taranja malagasy aty 67 zay no mipetraka. Zay ngamaka aleo aloha alefandra iny. Moa zany fa tsy dia miandro ny valiny indray lahy zany e. Otry,
tao tsy nyvaliany fa tao vio fotsiny mbola manoratra izy zany lavalava angamba mivaliny ao iny ny lafa tonga mivaliny inona hony tiako be zany fa za koa dia isan'ny tena manao an'izany zavatra ataonao zany fa mbola tsisy aty fianaratsoa avelako amin'izay ianao fa atory dia raha-pitsondray miresaka tafandrimandry efa atorony izy ndraso valiako farany ary atory sahady ve za mbola nankafy nresaka taminao tafandrimandry ny avo zay dia tsy hamalitsony zany io fa sy aloha tsy ampiresahana ntsony fa tsy ratsy kosa aloha le sipy raha ty be dia be an'ity no jerena dia tena tovavy zarazara hoditra oloolo volo zanaka be tsy leo izy aleoko ngamba raha nga atory amin'izay fa maika hanofy an'ny avo tsy tena al'lay ty an-dalana marina so ihany fa efa tsy dia ela ntsony dia tonga any an-trano raha zao no misy mpanendaka amin'ity lalana ity dia tsy haiko ntsony fa zany eo ihany fa za dia lasa raiko posady amin'ny maty eo na dia olona mbola tsy fantatro tsara azy izy tsy haiko fa toa tsy androko sahady izay fampiresahako amin'ny hariva izaka ny hariva ihany mantsy izay no fampiresaka ao amin'ny Facebook satria samy repitra amin'ny fianarana za dia efa ariana kay efa tonga aleo aloha sokafy nyity varavarana hidirana inaro mahazo hafa nangatsika be vo miverina veny a-tsaha metazo angamba izany nahazo azy zany fa ohatra ny narary hatramin'ny endohako arako vatako amin'izany tena malemy dia malemy aiza moa no nametrahako ny telefonako teo aitika aleo fa hiantso anjanako fa sao sanatria maninona rery ato tsisy crédit koa azato tiako aleo dia bibena fotsiny ngambe zay Andriamanitro fa inona ary zany nahazo azy zany ny avo aiza ianao zanako aiza ianao fa marary any ety reninao ny avo Niantso any iny fa tsy hitako fa misy inona ary nahatonga azy niantso ahy andraso aloha apiditra crédit vetivety eto ampita eto crédit 500 anie azafady dia atao amin'ity ilarany ity misaotra fa voaray ary aleo antsona amin'izay neny ny avo marary neny marary be ny andohako ato
sady mangovotry ny atsika koa. Neny a, fa taiza ianao teo e? Mety tratra ny tazo ngamba neny ka? Mbola vao avy tany Antsariana ka dia niverina avy any io marary koa. Tena tratra ny atsika tany neny raha izany. Manaova mafana tsara ao anaty boty fotsy aloha fa iantso andriana dia mijery anao ao. Efa hariva koa tia ny andro dia tsy afaka makany intsony aho. Ao fa tsy maintsy mamangy aneny ihany ara-pitsy vao tsy metimety neny a. Fanazany aza toy ny tsara loha zanako fa mino aho fa tsy aninona akory a. Izao ihany za dia iantso andriana ao hijery aneny. Mivavaka ho anao koa za a. Eny ary. Andriamanitro, io neny mba azo fahasalamana. Aleo aloha atsoky avy hatrany riana ka. Zay fa misonona. Allô? Niavy ihany kia. Ahoana kia niavo a? Niantso andria fa tsy salama hono akia neninay a. Sao dia mba afaka mijery kely azy ao ndry? Zany ve? Zany efa kia mbola tia tsa fa aleo fa zao dia zao dia hiakatrany e. Eo akia mba jereo izy a. Dia mba hitondra fanafody raha misy eo aminareo. Mety tazo angamba akia ny mahazo azy a. Eny akia, aleo fa hijerevako fanafody ao aminay vetivety izy e. Ie, misaotra betsaka meloka irina. Tapitra indray iny aloha ny androany fa tohizana raha-pitso e. Sady tonga koa tia ny fotoana ny fanomezanay sy ny avo amin'ny Facebook. Aleo sokafany ity raha izany. Zay fa nisokatra ka. Ohatry, ary tena mbola tsy en ligne ato izy a. Fa misy inona re? Tena tokony mba nangataka numero koa mba hifandraisanay fa tsy vitan'ny ato amin'ny FB fotsiny ka. Tena zao vao tsapako fa manam-pitiavana n'iny tovavy iny ana dia mbola tsy hitako maso azy izy. Tsy haiko hoe zany tokoa ve ny atao hoe fitiavana sa tsy haiko hoe tena midobodoboka foana ny foko isak'izay hifandray aminy. Ny avo ohatra fa iny fa en ligne izy ka. Aleo raha tonga dia anoratana kokoa zay vao hitindry a. Ny avo a malahelo be andry a. Iny fa namaly kokoa azafady lesy fa tsy salama neny dia mbola sahirana ny aminy a. Fa nahoana ny malahelo ahy ianao ry Mathieu? Marary hono ny reniny? Ndrasy valiana. Fa marary inona ny neninao? Mampalahelo izy zany fa mitondra ambavakazy no mba azo fahasalamana no ataoko. Ny avo a, misy zavatra tiako lazaina aminao fa tiako raha mba ataontsika appel dia mba omeo ny numero anao fa ho antsoko. Inona zao mety ho avaliny an'iny? Aleo raha nga lazaina azy fa za keo ny nampijaly ny saiko teto foana. Ohatra sady iny fa namaly sahady. Inona koa zany ry Mathieu? Tiary ny numeroako 034 37 472. Aleo antsoina zany e.
ary izany zavatra tiany Mathieu lazaina anazy izany e. Toa mitobotoboka be hatrany foko marina mafy. Miandry zaniko. Iny fa misy miantso. Numéro mbola vaovao io. Mino aho fa izy. Allô? Iza ny miantso? Za ihany akiriny avo faly maheno feo andre. Zany? Dia inona ary ny azo ambary e? Miandry anao a? Ohatrany hoe mahamenatra be indray aza le iziko. Fa ny avo Ahoana e? Teneno. tiako ianao. Tiako. Aleo lazaiko aminao zay fa manjary mampahory be ny atao anatiko fotsiny ka. Hita mihitsy ianao hoe poeta. Mahay miresaka be. Zaza olona mbola tsy hitanao akory dia ho tia anahy ve ianao? Tsy haiko fa manam-pitiavana anao ary ny avo Tsapako mivaivay ato anatiko izany. Tsy napoziko indray ilay zaniko. Ay, manam-pitiavana anahy ianao io. Eny kia. Tiako andry. Tsapako loatra izany na dia olona mbola tsy hita amin'ny masoko aza indray dia fantatro fa tiako. Ahoana ary ninoko fa tia anahy ianao e? Aleoko iny tantara no hanamporofo an'izany fa averiko foana hoe tena tiako indray. Mbola tsy nieritreritra an'izany mihitsy ny lesy za e. Sady mbola ao anaty fikorotana an-tsaina mihitsy amin'ity tsy fahasalaman'ny eny ity. Tsy voatery valianao izao dia izao nge izany fa manana fotoana tsara ianao ieritreretana anazy e. Eto foana rehefa afaka mamaly ny fitiavako indray. Eny ary e. Izay angamba fa efa mavesatra be izany ny andohako. Te hatory ngambany. Tafandrimandry ny avo ary dia bisous. Torak'izay koa ianao. Tia aho ny Mathieu. Dia tena tia tokoa ve? Sao sanatria ohatra ny reny lehilahy rehetra reny ihany. Manao lela mamy fotsiny. Tsy haiko. Tsapako tia azy koa za fa mbola tsy afaka hivaky amin'ny atao-poko. Mba nanao ahoana ary izay ilay reniko any e. Andriamanitra ô, ta io sy arova iny reniko iny fa tsy manana ankoatra anazy intsony a. Way, taitra marina. Iza ary no miantso aho? Ery ity. Allô? Azafady akiny avy manakitaba-ndry amin'izao alina izao a. Misy inona kia? Mety ny tsara aloha ndry fa tsy maintsy nampidirina ao hopitaly akiny ianareo fa ny aratsy ny fahasalamany a. Ah? Izany ve ki? Hopitaly aiza? Ety amin'ilay hopitaly ety Andrefatanana eto kia. Tsy maintsy tonga amin'ny vao maraina be aky izy ara-pitso a. Mba karakarao tsara aky neny fa onerako daholo izay vola lanindry a. Misaotra a? Tsy maninona kia izany fa izay no mahampinamana. Andriamanitra, ny omby hono ny aretin'ny neny dia voaterinaterina any amin'ny hopitaly. Inona ary no nahazo azy e? Dia sanatria ve andao hanasa ady ianao? Tsy ho zakako raha sanatria misy tokoa izany ka. Salama tompoko. Aiza moa ny hevitra fahavalo? Misaotra tompoko. Ato izany. Manao ahoana aky neny ato? Io aky izy a. Tsy te hanakivy ny avo fa tena efa marefy be ny mamany. Neny a. Neny. Tia fa tonga. Fa naninona neny izany e? Ny avo a. Efa tena sasany andry anao mihitsy a. Ahavisa ny sanako izany. Fa maninona kay neny e? Marary anaka.
Tsy zakako tsony izao aretina mahazo azaho. Ny avo a. Neny a. Rehefa tsy eo tsony aho dia tsaroa fa tena tia anao foana. Aza tiano ireny hafatra madinidinika nataoko anao ireny. Dia endre tsara izany zanako izany a. Tandremo sao lavo amin'ny fiainana. Neny a, mbola tsy izao ny fotoana hifandaozantsika fa aza miteny zavatra ohatr'izany fa mampatahotra anahy ka. Ny avo a, tsy vitako tsony. Tena tsy vitako tsony. Mijaly any avo a. Veloma anaka. Veloma dia endre tsara. Neny a, Neny a, dokotera, dokotera, aiza ary ny dokotera amin'ity toerana ity e? Zahay ary efa maniko. Izay ireo ty izy fa mbola misy fanantenana ihany efa tapitra ny andreny. Maherezaka iry ny avo a. Aza miteny an'izany ry fa hitadiavy dokotera malaky aloha e. Neny a, aza mbola ilozana re ty zanakao e. Neny a, aza mbola mandao anahy moa e. Tsy manana nizanizako ohatranao tsony anie izaho e. Neny a. Allô? Ny avo, fa misy inona kia? Toa ohatran'ny mitomany ry izany a? Maty lesy Neny a. Za sisa ny nandrasany dia lasa izy. Very alesy a. Maty ilay andro ny ankinako. Tsy manana ankoatra azy tsony ange ahy e. Ny avo a, mahereza sy matanjaka fa izay ny lahatra. Mbola eto foana vonanao namandry sy andrekina ndrera sitrakindre. Izany a, mahereza moa e. Misaotra betsaka lesy a. Tapitra hatreo izany ilay masoandrom-piainako. Tsisy olona nitsotsoko tsony hoe Neny, dady efa tsy hatenena tsony. Ny avo a, ok izay ho a. Mbola hitony e zahay e. Aza manatry fa vonona ny ameno an'izay banga eo amin'ny rehetrarehetra. Izany a. Tsy misy olona mahasolo toerana Neny tsony lesy eto amin'ny fiainako a. Eny e, marina ange izany lazaindry izany fa na izany aza tena korazy foana moa e. Eto foana aho ara misy landry anahy. Indrisy mantsy fa tsy afaka miara ory aminareo akory aho fa aty alavitra ty. Eny are, tsapako ny toerana misy anao. Tsy maninona fa atrehako aloha ny aty. Avelako kely aloha ianao fa mbola maro ny adidy miandry anahy. Ok ary, misy vola alefako amin'ity avy eo a, mba ho fandraisana anjara vaty amiko amin'ny famoizana ny Neny. Izay fa mahereza foana kindria, izany a, mahereza.
Ray volana sahady mantsy izay no nahafatesany eny a. Onjonjoko zasa mirery sisa miatrika an'ity fiainany ity. Soa ihany fa mba teo Mathieu. Toa ohatra mba manalanala ny alaheloko izany. Tsapako tena tia anahy izy. Sady tsy mahafoy anahy. Betsaka isan-karazany ny fanampiana efa nataony tamiko na dia mbola mpianatra azy izy dia vitany hatramin'ny mandefa vola ho ahy. Raha tsisy azy tokoa moa izany dia nanao ahoana ny toy amin'ny fiainako? Tsy haiko intsony. Ny fampitondra ohatran'ireny mpifankatia ireny izay na dia mbola tsisy ninona akory aza aminay. Toa adinidiniko tokoa ny nanome valiny azy a. Izy koa moa tsy mba mampatsiahy ny fisiany koriny. Sa mety ilay izaho mbola niaina tao anaty alahelo tamin'ny nahafatesany neny iny dia mbola tsy niresaka mahakasika azy iny izy. Rehefa miresaka manaraka eo rangaha izay dia aleo lazaiko aminy ato am-poko na dia tsy nisikosikoresaka mahakasika an'iny azy izy a. Tiako koa anie ianao ry Mathieu e. Tsapako miredareda be ato anatiko ny fitiavako azy. Enjana koa iny androany iny a. Efa mifito vera nga vao mody. Reraka hatramin'ny saina maneritreritra mihitsy. Fa eny e, soa ihany aloha fa tapa-bolana eo sisa dia mba vakansa kely indray e. Tena efa mila tsozaka intsony ny rotoroto ety Ankatso ety a. Eny e, fa izany aloha eo ihany fa maninona amin'izay tokoa moa raha hiverenana ny taniana ny avy ilay resaka tamin'iny e. Mino mantsy fa efa ampy kosa nga amin'izay e. Efa fotoana tokony hanomezany valiny ahy amin'izay izao. Tiako ho fantatra mantsy any am-pony ihany na hoenina ho tsia. Eny e, fa raha ny fihetsin'ny isan'andro aloha ilay fihetsin'ny mifandray amiko ireny dia tena tsapako fa manana fitiavana koa izy. Ohatra efa nidify ny toerana tokony janonako koa. Misy miala azafady sofera. Misaotra e. Ary aleo rangaha aloha apiditra crédit kely eto ampita eto hiantsona ny avo a. Manao ana dadany koa to a. Crédit kely indray aloha e. Iza koa ary izany. Izaho mbola mifatoka tsara eto amin'ity devoir ity. Hey, Mathieu kay. Aleo raisina ka. Allô? Manome voninahitra anao André Matoa? Manome voninahitra anao koa Andriambavy-lanitra. Aza dia manany ihany eo ka. Salama ianao? Salama tsara ka. Efa afaka miresaka? Eny ka, afaka soma tsara. Aleo fa sady hanokona an'ilay tsaramaso maina vao avy nalonako rano teo za? Ay, alefaso ary aloha e. Sao dia manelingelina andria nefa e. Ka, mampiasa écouteur anie ahy e. Dia afaka manao zavatra foana dia afaka miresaka aminao koa. Eny re, ka inona vaovao andria re? Nanao aloha tontolo andro e. Lamina tsara na dia somary rotoroto azy e. Ary ny anao mba nanao ahoana? Ohatran'izay koa kia. Vao nametraka kitapo mihitsy za io dia izao ny antso andry izao. Ay ianao mba mahatsiaro anahy. Fa maninona mihitsy moa ny tsy hatsiaro andrika ha? Aza adino fa olon-tiako nge ndry e. Fa ndriny mbola tsy haiko hoe tiana sa ahoana. Aza manao izay mamenatra ka. Ka mba omeo valiny ary ahy e. Tenenao amin'izay hoe inona ny ao am-ponao ao. Menatra be anao ary Mathieu.
aleofa aleofako SMS aminao avy eo ka. Ay, tapahako kely ary zany dia valianao SMS e. Maninona nefa raha tonga dia valiana mba vety dia vita e. Mianatra ho azy zahako. Ary sarokenatra be izy eny e, ao fa tapahako kely ary zany dia avy eo indray e. Dia aza manao izay atapaka ny lalan-drako fa valio aingana na mitebiteby be miandry an'izay. Tsy mahatapaka lalan-drà kosa izany fa inona ary ty e. Aingana ary e, zay. Vetivety tapao. Aiza foana koa ary zany SMS alefa ny avy zany e. Tena sasa miandry aty. Sa soratra lava be ve dia mbola ho mpanoratana izy e. Nahoana lesy tiry Mathieu. Iny kosa ka. Aleo jerena aingana inona hono zany valiny ato. Tiako ianao. Ay ve soratra kely fotsiny inona nalefany tamiko e. Zay ve dia ela be ohatrin'inona izy nanoratra azy. Tiako hono izy. Eny e, efa napoziko ihany aloha e. Ary aleo amin'izay lesy averina antsona. Allô? Maheno? Maheno anao koa malala. Afaka atsoko hoe malala amin'izay ve indrina hoe ohatrohatran'izany. Zay manko zany tokony mba hoe atsoko andrimo manomboka androaniko. Sa tsy zany? Faly be tena faly be manko namaky an'ilay SMS nalefa andry tamiko teo iny Zany tsara rehefa mahatsapa-faliana noho ny amiko ianao e. Ty andro ty ngamba kiny ny andro niavaka indrindra teo amin'ny fiainako fa andro nanomboan'ny fitiavantsika sindria. Fa mbola tsy tsapanao mihitsy ve zany e. Efa tianao foana ane za hatramin'izay. Za indrindra aza no mety efa tianao talohan'ny tiavanao anahy. Fa tsy azoko atao velively moa ny amboraka an'izany aminao e. Efa hainao tsara fa vehivavy ny tenako. Zany. Dia tena tiana tokoa ve hono zany ry io e. Ino tiako ianao. Moa za koa tena pakafy be amin'ny asa soratra anao. Mba andefa fotoana kalipitiavana be dia mba vakivakiako e. Dia atolotra manokana ho anahy. So dia mba nitonokaliko ihany koa sary no itiavandry anahy fa tsy za akory Ohatray, ianao dia ianao mihitsy no tiako fa miampy ny tonokalinao fotsiny. Manana talenta be ny ianao ry Mathieu e. Misaotra betsaka kia. Vitako aloha ny dingana voalohany fa ny dingana manaraka sisa. Inona ny dingana manaraka tianao tratrarina? Fa adininao nga fa mbola tsy niona akory tsika e. Ay tokoa moa. Tao matahotra indray Ohatry fa matahotra fa maninona matahotra e So dia tsy tianao akory rehefa hitanao mivatanako. Kosa e. Tsy ny endrika aho dia tsy ny fahatsaranao no itiavako anao fa le mahainao anao mihitsy. Ahoana koa zany fa tsy mazava amiko loatra. Hitanao, raha ny tianao dia tsy ny endrikao loatra fa ianao nahaina ambabon'ny foko kia. Zany ve? Ingany mba tena ho tiana tokoa ianao e. Efa nilazaiko anao foana fa tsy mba manana nizaniza tsony Eny e, fantatro nge zany e, fa manomboka izao dia tadidio foana fa manana anandry. Misaotra betsaka Mathieu Misaotra betsaka malala hoe averenao angan'izay. Misaotra betsaka malala hoe. Tsy asiana hoe tsony kosa kia. Misaotra betsaka re malala. Zay ahay. Dia rovinao zany tsika vao iona ary malalako Mbola samy ripotra ao anaty fianarantsika e. Dia tsy haiko hoe roviana nga Hitandre, afaka tapabolana zay misy repos kely dia afaka makany amin'ny rive za. Nefa mbola miatrika examen be zay amin'izany. Zany?
dia ahoana izany? aleo ilay izy mijery andro hafa raha mety a. Tsy sanatria tsy te handray anao a fa mba te hiatrika am-pilaminana amin'ny fanadinana izay hatrehako. Azonao angamba ny tiako ambara amin'izany? Azoko tsara kia, fa alefa mijery fotoana hafa manaraka ary izany fa tsy maninona e. Ok ary, mampanantenanao fotsiny anefa fa tsy maintsy mihaona aminao. Eny ary, misaotra betsaka sady kia, fa ohatrany tena te hatory sady aky izany a, sady tena betsabetsaka sy navesatra koa ny tontolo andro androany, sady efa ora fatoriko koa izao e. Eny ary, tafandrimandry ianao malala, dia manofisa mamy be. Bisous. Tafandrimandry koa ndry. Je t'aime. Je t'aime aussi. Efa ho ray volana sahady moa izay ny rahanay sy ny avo, nefa toa mbola tsy resaka ihany ilay hoe roviana mba iona, fa mba roviana tokoa izany izay no iona e. Aleo raha angatsona izy dia mba andramana ny taniana. Ohatray, toa tsisy mandray akory e. Toa misaony libra fotsiny. Mandasy loha averina indray rangaha. Anakay zary iny. Sa hoe nisy zavatra nanahirana azy? Tena tsy mandray mihitsy e. Sa mety hoe mbola any am-pianarana ve? Aleo tapahana rangaha. Ohatry, iny fa nandefa SMS, inona hony? Coucou Ella, rehefa avy eo miantso fa mbola ato am-pianarana, bisous. Ay, mbola tsy nindrava izany izy koa. Aleo valiko ty ary e. Azafady ary avy eo mamerina miantso fa sy ny aleo kely fotsiny, mazoto, bisous ndry. Zay, aleo alefa amin'izay ary e. Vita iny ny andro any, ary aleo aniva keto a dia mba malaky tonga ka. Andefasana SMS amin'izay aloha Mathieu. Coucou, afaka mamerina miantso. Zay fa lasa ka. Dia miandry azy iantso izany sisako. Iny fa niantso izy. Allô? Salama kia. Azafady raha naneligelina andria teo. Tsy maninona ka. Zao vao ndrava izay dia andalana mody io. Inona ny vaovao? Tsisy vaovao fa hono a. Roviny indrindra libra dia mba mihaona amin'izay fa efa te hahita andry mafy nge zaho e. Roviana tokoa moa izany e. Mianatra foana aloha izay e. Fa ny azo atao angamba dia mamoy andro tsy ianarana mihitsy dia na dia andro roa azy e. Noho ny aminao a. Dia tsy mampaninona ndry ve izany manapaka fianarana izany aloha e, ha? Afaka mianatra foana angendrina dia tonga any aza e. Ka, dia avelako rereo fotsiny izany ianao. Ie, anenina moa. Fa sosikevitra ihany koa ty raha mety aminao a. Raha andefasana freve indry dia indriny makaty tana dia tonga dia mba fakalala amin'ny dada sy neny mety. Dia mety koa ve izany? Dia raha lazainy famitonatonana ohatra ny vinady tsy mahare fo izany a? Akosy e. Tsotra be nge dady. Sa mba sarotiny amiko izany mihitsy izy. Sady zanany lahatokana ngeky iza e. Rehefa mety amiko a, dia mety amin'ny zareo. Izany ve? Dia tsy mampaninona azy na dia mbola mianatra aza atsika?
efa lehibe ngitsika ary ny avo e. Tsy mahasakana antsika hifankatia mihitsy izany fianaran'izany. dia Rofina ary ny tianao andehanako any e. Mety amin'ny ve raha amin'ny 14 février ho avy izao, sady andro mpifankatia io a. Dia mba amin'io izany tika sandry mihaona voalohany, fa izany hoe miala le 12 na 13 février izany ndry. Tiako be izany. Aleo fa andamina fotoana tsara aloha dia hitako eo. Aleo moa ky mba amin'io a. Eno a, eto ambavaka mba ho tanteraka. Eny ary, manantena izay a. Andeha hiakatra tanaty koa moa izany ary hariva. Andro voalohany ahitako an'izany hariva izany. Fotoana voalohany ionako amin'ny Mathieu koa. Tonga eto amin'ny stationnement fa ngamba tonga dia hanao famandria-toerana na réservation. Efa nalefany tamiko maly koa ny vola atao saran-dalana. Manao any ndry? Andeha tananga sa no réservation? Tsy aleo ndry hoetiko. Mbola manana toerana malalaka tsara mantsy. Tsy ataoko lafo ihany koa ny frais andry fa omeko prix mora dia mora kirpiso kely na omeko dia 20 mihitsy raha ohatra hoe mety amindry. Fa ohatrina moa izany ny saran-dalana makany Antananarivo? Tsy lafo ka. Sady omeko prix lafatra be indry fa aza matahotra e. Tonga dia anapaka tapakila sa hiantra? Ie, aleo rangahy tonga dia be hena daholo. Ay, avy ary. Avy aty dia iza moa izany no anarandry? Ny avy ny anarako dia ity ilay vola saran-dalako. Ay, okey ary. Hono a? Devant ve mety amindry? Mety foana ka. Eny ary, tia ny tapakilandry a. Dia aza dimy fa amin'ny dimy fahatongavany eto. Izany hoe amin'ny 9:00 tsika miainga. Dia izay saika adiniko. Mba apetraka kely etsy ange ny laharan'ny findainao e. Efa io napetraka koa ny laharako ka. Andeha amin'izay izany asa? Afaka mandeha ianao ry madama kely. Dia izay fa raha hariva indray izany a. Vity ny réservation. Ary aloha miantso kely amin'ny Mathieu amin'izay ka. Ahoana ky malala, maheno andry? Efa nanao réservation a, dia raha hariva amin'ny 9 izay miainga. Ay, tsara izany ka. Satria tsara ary ny telefônina andry alohan'ny andehanana mba tsy hoe ho tapaka sy tsy azo andry amin'izay mba mifandray foana. Eny lesy a, fa tsy nenao eny amin'ny stationnement avo tonga sao dia verany manko. Tsy maintsy tonga amintsena andry aky fa za matahotra. Alefa SMS amiko fotsiny ny mombamomba le tomobile nanaovandry réservation teo. Eny ary, alefako avy eo. Izay fa mazotoa dia bisous. Tandremo tsy tonga aty akory rapitso Malala, tsy maintsy mahita anao a rapitso. Efa ela koa any izay fotoana mba naniriko eo anilanao izay e. Fa izao vao tonga ilay fotoana. Nafokatra amin'ny fianarako mihitsy aza mba hionako aminao ko. Eny fa na dia ny fahafatesana aza azoko ioarana raha izay no ahitako anao. Rapitso 14 février ny fotoana mamintsika voalohany eo amin'ny tantaram-pitiavantsika. Eny ary manantena zay diso malalako. Ela ny ela fa tonga ihany le fotoana niriko ahitako an'ny avo. Efa bolana mahery izay ny fandraisanay tato amin'ny Facebook sy ny fandraisanay tamin'ny telefônina fotsiny fa izao izany vao tanteraka. Tsapako tena tia azy ahy.
enona dia mbola tsy hitako tava azy izy dia tsapako hoe maevay atao anatiko izany ny fitiavana azy. Tiako loatra indriry ny avo a. Izay ngamba ny azoko tenenina. Na dia ny fahafatesana aza hono tsy asakana azy tsy ahita ozy. Hafahafa koa izany ka. Ay fa misy SMS aloha izany. Izy mihitsy ity, alao vakiana. Kokoa malala, efa miainga izay. Efa miala any izany zareoko. Raha pitso maraina amin'ny 5 eo zareo izany no tokony hikatony iny amin'ny fahasankarana. Raha izany no izy dia mila tonga eny makazy aho izany. Eny e, fandraso aloha valiana ity SMS ity. Tonga vasoa ny malalako. Bisous. Ao tsara daholo a. Nainga amin'izay mantsitsika fa efa tonga ny fotoana. Eny ary fa lasitsika a. Ao tsara ve ndry izany e. Ny avo moa ny anaran'ry teo raha tsy diso a. Ie, ny avo ny anarako. Tsara beko. Ary andeha mangavana izany sa manga namana no atondy an'ny tanà? Namana ka. Sainy valan'ny taingeram-pitso e. Misy raha ao a. Aza manao izay mampimera e a. Raha Saint Valentin ve raha-pitso dia maninona? Sa andeha manga an'ilay riko. Tsy ferana izany e. Mety tafiditra ao anatiny. Fa zao afaka entiko mandehandeha mitety any arivo ngendry raha-pitso raha ohatra mbola. Dia ataonao aiza ny vadinao? Tsy be dia amin'izany ve ianao? Sofera marina moa nareoko. Mbola tsisy an'izany aky ry-pitso a. Eo dia tsy menatra akory ny andainga nefa miperatra amin'ny tanana aza dia manapirofo fa efa manatompo. Ary ndry enjana be raha nara-maso a. Zavatra efa vakiana fotsiny ioko. Zany a. Fa hono a. Ndry io ve aloha mba ahoana e? Mba ahoana moa fa tsy azoko. Efa manambady ohatra e. Fa efa paozin'olona efa manambady ngany fahitanao anahy. Dia tsy haiko aloha ka. Ny tena marina re dia mbola tsy manambady a. Fa efa misy fofofofony kosa. Andeha iona aminy mihitsy no hiakarako any an-tanà izao. Zany a. Efa napoziko mihitsy ka. Ieko. Fa hono a. Ahoana aky? Mety amin'ny firy ny tonga any an-tanà tsika? Mety any amin'ny 4 maraina any na amin'ny 5 any farafahatarany a. Ay ve, misaotra. Ary andraso andefasan'ny SMS Mathieu fa amin'ny 4 na amin'ny 5 moa izany. Amin'ny 4 na amin'ny 5 eo zahay tonga any an-tanà. Dia efa tokony makay ianao amin'ny ora io. Zay. Iny fa hitany. Iny fa namaly izy ka. Ok. Aza mivoaka ao anaty fiara raha tsy efa tonga mihitsy ah. Bon voyage nareo. Bisous. Toa midobodoboka mafy ery izany foka izany marina mafy ka. Mba ahoana ary ity fihaonana voalohany ity e. Ary aleo apetraka tsara amin'izay finday sao dia lohabaty ety an-dalana ka tsy misy ifandraisana amin'ny Mathieu. Aleo makafy an'ity voyage androany alina ity. Ary variana be nge ianao izany e. Eo. Variana mijery manodidina e. Toerana mbola tsy nalehako daholo mantsy tiako. Zany a. Tokony mba amin'ny andro atandro nge ianao izany no mandeha fa tsy amin'ny alina loatra an'izao e. Lasa aizina daholo no hitako. Ka mbola tany am-pianarana re teo dia vao avy nirava nianatra mihitsy vao namantana ny stationnement iny a. Andriamanitra fa tsy. Fa misy inona kia? Taitra be ndry.
ohatra ny nahita ny neninay izany aho teo niserana teny amin'ny sisiny arabe. Neninareo fa anao inona ty amin'ity andro efa maizana be ty izy? Tsy haiko, sady neninay nge efa maty e. Io indray izy nitsangana amin'ny sisiny arabe io, manao akanjo fotsy lava be dia manofahofa tanana, midika hoe miverena aza mahakany, sao dia mba mandroroa ary masoko sa mamorony. Fa misy inona ohatran'ny hafahafa be nge ianao zany e? Mbola hitako teo indray izy nanofahofa tanana manao baiko hoe miverena hono fa aza mahakany. Mba ataovy matotra kia, sao dia mba olona mitovy ary ny hitanao ka. Tena marina ka, tena natsikaritra ny neny ah. Zao atao matoritory mihitsy aloha ndry fa sao dia reraka loatra dia mamorona. Raha ny filazandry teo mantsy dia efa maty izy. Ka izay indrindra ne mahagaga anay e, fa maninona mbola hitako. Makatoerana tsara mihitsy aloha fa mety hoe mety reraka koa nga midrika. Tonga eto Ambohimasoatsika fa hijanona kely sakafo aloha afaka mandeha misakafo daholo eo. Ary ngany avo tsy sakafo? Zaho ohatrany tsy mazoto ka, ohatrany mbola vokovoko foana zany izaho koa e. Ndao fa etoako nge sakafondry raha ohatra hoe tsy ampy ny volany. Misaotra betsaka re tena mbola kamo mivavoniko ny tena marina. Masotoanareo? Eny ary avy eo zany aleo angamba hivoaka kahaka rivotra eo ivelany fotsiny mandra-piverina an'ireo avy misakafo. Fa mamorona ary ve ny saiko sa ahoany? Maninona ny mahita ny neny inona ny dikan'ireny fihetsika ataony amiko ireny? Allo? Malala, aiza hoaiza nareo zao? Mbola eto Ambohimaso misakafo. Ao tsara ve aloha izany sa misy olana e? Tsisy inona ka, aza manahy ianao. Okey ary mbola misakafo zany ry io? Tsy nisakafo Otry, fa naninona kosa e? Tena tsy mahinana lesy ohatrany mbola voko be zany ny tena marina. Nihinana kakapigeon sy biscuit be dia be koa teny an-dalana teny e. Zany fa na zany aza tokony mihinam-bary ihany ianao sao dia noana eny an-dalana eny Tsy maninona zany aho aza manahy ianao. Eny ary matoky andry fa zay fatapahako kely aloha, mamerina miantso foana Eny ary, bisous. Bisous ndry. Restory daholo reto ny olona ato anaty tomobily, afa-tsy zaho sofera sisa. Tsy mety mahita torimaso fa ohatrany matahotra zany. Io indray neny, ohatrany malahelo be zany izy. Tazany mijery fiara amin'ny sisiny arabe. Isaky ny mahavita lalana lavalava eo dia mipoitra foana izy. Tsy haiko hoe tena zava-misy ary ve zao sa no fotsiny Taona tory daholo reto mpandeky ary nefindrito variana mijery manodidina miaraka amiko eto amin'ny divan eto fotsiny. Tsy mety mitombina mihitsy ny saiko fa ohatrany lasa matahotra zany Fa matahotra iny ndry Tsy haiko fa matahotra fotsiny aza matahotra zany fa tsy maninona zany tsika kalma tsara ndry dia tsy misy atahoran'izany ty lalana ity Io indray neny. Fa aiza nefa zany tena tsy mahita an'izaniza Ka efa lasany izy nitofiany fiarany, niserana teo alohantsika teo. Tena misy fahavoazana angamba ty zipotika. Jereo ohatra ny rotsaka ny ranomasony Neny
Fa inona no tianao ambara amiko amin'ireny fihetsika ataonao amiko ireny? Maninona no miseho amiko ianao? Zao ary no ataontsika. Teneno rehefa ohatra hoe mahita anazy ianao dia janona kely mihitsy tsika raha ohatra ka ohatra hoe mahita olona ry. Okey ary. Io ary izy. Aiza? Io izy, io apita io. Aizany? Manao robe fotsifotsy lava be. Neny! Tao manapaka eo alohan'ny fiara iny izy. Tandremo! Aiza ki izany a? Tsy hitako akory anie izany olona lazainao izany e. Aiza sao izany? Ary fa avilinao aizy ity fiara e. Tsy lalana ange any e. Orangaty a. Ambe folo alina zao. Aleo fa hiantso farany an'ny avo aloha dia aka toromaso amin'izay mandrapaka. Votre correspondant est injoignable ou a éteint son téléphone mobile. Merci de... Ndraso averina. Votre correspondant est injoignable ou a éteint son téléphone mobile. Merci de réessayer. Mety eny amin'ny toerana tsy misy réseau ngamba izy na mety namono findaika io ve? Aleo rangahy SMS no alefako dia hita eo ihany a. Ndraso ny ratana. Atorokely aloha malala dia avy eo indray. Soavadina reo. Bisou mamy be. Zay. Aleo alefa amin'izay. Fa lasaka. Ary aleo akatoromaso kely amin'izay rangahy aloha. Fa na zany aza aleo asiana reva ihany aloha ty telefôniny ty. Dia atao amin'ny firy nefa. Ndao atao amin'ny telo e. Aleo atao amin'ny telo. Zay. Ary aleo atory amin'izay lesy aloha Mathieu a. Ohatray taitra marina. Fa inona ary nanaitra teo? Ohatra ny hoe nisy ny kikika zany teo am-potitsofoko teo a. Fa mifiry ary zao. Ndraso hoe toa mbola vo amin'ny roa maraina zao. Otry. Ary toa mbola tsisy marika hoe voaraiany foana ilay SMS nalefako tamin'ny avo e. Ndraso hoe atsoina mihitsy. Votre correspondant est injoignable ou a tena éteint mbola son tsy téléphone tratrantso mobile. ihany. Fa ahoana ary Merci e? de réessayer une... Ndraso indray hoe jereko ato amin'ny FB. En ligne tena tsy mbola niditra tato izy e. Jereo fa na le sary nalefako tato tamin'ny aim-piaza toa mbola tsy hitany akory. Aleo rangahy andefasako SMS ihany izy na izany aza. Signaleo a rehefa kaiky ho tonga. Bisondry. Zay. Mino afa namono telefônina mihitsy ngamba iny fa natahotra sao dia ho lobatika. Ary aloha hiverina hitabotaboka kely eto am-pandriana amin'izay indray aloha mandra-pa fa sady aleo sady mba hamerina kely jery ny album photo an'ny avo ato amin'ny FB ato ihany koa. Manja rangahy izy a. Sarin'ny ravanianatra zao tia mipublier ny farany tato ty. Manjaka indriry ny avo ka tena tiako.
amin'ny telo sasany izao. Mbola tsy velona foana ny telefonina ny avo fa ahoana ary e? Inona ny olana any? Sa tena resy tory be ngambikala dia adinina namelona telefonina ka? Aleo rangafa andrasako hatramin'ny 4 fa raha mbola tsy tratrantsy foana izy dia mamoaka moto avy hatrany ngamba dia lasa eny amin'ny fahasankarana miandry azy e. Tsy tiako mantsy raha izy no miandry ahy henoko. Aleo mihitsy izany miandry azy e. Dia tonga dia mba entiko mody izy. Efa tsy androko izay ahitana azy marina. Vao miona izay dia tonga dia ataoko kalamy be mihitsy izy loha. Avy eo iny izay fa miaraka mody mandeha moto mamonjy trano. Mamy ene izany e. Saint Valentin izay no miona voalohany eo amin'ny tantaram-pitiavanay. Tena tsisy ohatran'ity kosa angamba e. Ary maninona tokoa moa raha tonga dia mamoaka moto dia mba efa mamana moteur e. Dia sady miomana. Mila manao metimety sy manao manimanitra tsara mihitsy fa eona amin'ilay mpanjaka vavy ny foko mety mihitsy raha ngasa aleo izay ny atao. Tonga ety akadimbahoaka dia sanatria ve mbola tsy velona ny telefonina ny avo e? Aleo rangalo hijanona kely mihitsy dia akasisiny dia jerena. Aleo mihitsy aloha namonjy mazavazava sao dia tratra amin'ny mpanendaka ity koa Iry akaiky ny magasin iry kosa angamba mety ka. Aleo eny loso kely izany. Eto mety eto. Ary aleo atsona amin'izay ny avo. Mathieu, efa hito Izy ianao ny avo ve? Toa tsy mampino toa nisy vehivavy mipotra tampoka dia tonga dia tao akaikiko teto. Ny avy ihany rety aza sahirana makatsony ianao fa efa hito Adinonao nga ny zavatra nilazaiko omaly fa tsy maintsy miona antsika Tsy adiniko ka. Fa tsy napoziko fotsiny hoe ity ny ahitako anao fa nieritreretiko hoe any amin'ny stationnement. Tena ndry marina ve io dia maninona ny tsy tratrantso mihitsy fa nisy inona Andray, dia tsy matoky avy ela. Ny message nalefanao farany dia hoe signaleo rehefa tonga. Bisous. Ny avo fa ahoana tena tsy azoko mihitsy fa miala taiza izany ianao Tsy tonga antsony fa maika hitanao koa Fa tena ny avo marina ve ty olona manatrika ty Maninona ny miona tampotampoka tamin'ity ora tsy napozina teto ty zay? Dia mbola tsy mino ahy ihany ve ianao Ny avy ne ty Tsaronao moa ny fotoana fampiresantsika voalohany. Nanao jatory ny publication anao rehetra dia avy eo nangataka ho namanao dia niraisinao avy hatrany dia teo nanombohan'ny tantaram-pitiavantsika satria ny fandray foana tsy akijanony sika isan'andro. Marina izany. Tena ianao marina izany ty. Oay. Ary fa maninona ny tao mangatsiaka be mivatanao vao nitsapaiko? Sa mety le vao maraina be loatra kosa angamba malala dia mangatsiaka be sy mamanala ry? Tsy haiko, mety ho izay ngamba. Ary hono fa nakaiza ny etandry toa tanapolo fotsiny ty miaraka aminao ko. Tsy nitondra Tsy nitondra? Eny tsy maninona fa mijery eny an-tsena izany tsika rehefa atoandro. Fa ndraso ty aloha anao fa ty akanjo bako ty mba hampafananao fa tena robe kely iny fotsiny ve ky tsy angatsika? Tena mangatsika indry iny fotsiny anaovandry eo ty anaovy. Misaotra Mathieu dia ndao amin'izay ary tsika andeha hody ao mekara. Mathieu, mifona aminao
Fona tsy azoko fa misy inona a? Tsy afaka makantsony ahy e. Fotoana kely fotsiny sisany ananako dia ho avy eo neny akana. Efa saika tsy navelany eo aminao tsony aho fa rehefa niangavy mafy azy dia nomeny alalana ihany. Tsy azoko fa nga tsy efa maty zany reninao zany no hoe sa olo-kafa ve zany lazainao zany? Tsy azoko mihitsy. Tsy manana akoatra azy aka izy ihany ny reniko. Mathieu ah, na dia tsy afaka makany aminao aho za dia tsaro foana fa tena tianao ah. Fa inona daholo ary zany ry niavo a? Tiako loatra ianao. Raha ny zavatra ny fanarahantsika ho malinka dia mijanona ty amiko mandritra ny 3 andro ianao vao mody e. Nefa tampoka eo dia tsy misy adiny iray koa resa dia andeha hanaraka ny reninao ianao. Tena tsy azoko mihitsy e. Eny e, tsy misy tompony apito sika, tsy malala izay ho avoaka no avy. Andriamanitra rery ihany ny tompon'ny fanapahana. Dia andeha sady zany ianao fa tsy araka hiverina amiko akory a? Ie, mifona Mathieu ah. Hijery sy iona aminao fotsiny sisany mbola niangaviako aneny dia lasa tsaro fa mamiko loatra reny fotoana ny fandraisantsika reny na dia mifarana eto aza. Efa inona eny fa tonga aka. Fa aiza zany neninao zany a? Aiza fa toatrany tsy hitako akory nge zany e? Tsy mahita olona akoatranao eto aza aoko sa aiza? Mathieu ah, finy farany ah. Tsy azoko mihitsy ny ry. Eny e, nefa ao ary e. Zay tena vatana mamanala be ny ondana eto an-tratrako. Nipatrapatraka ny ranomasony, mba nindrotsaka koa ny ranomasony. Ohatray fanakaiza tampoka toa nanjavona tsy kelikely teto atratrako teto izy marina. Entona kely reny hitako sisa miakatra reny dia latsaka amin'ny tany ilay akanjo nomeko azy mba ho anaovany. Fa ahoana ary izao e? Lasa izy niavo. Niavo a! Niavo! Fanakaiza ianao teo e? Lasa iza! Sao dia mba manofy ary ahy e? Tsy maintsy mbola makeny amin'ny fahasankarana mitady aniavo ary angaha. Aleo velomina amin'ny moto dia aleo makeny. Tonga eto amin'ny fahasankarana. Aiza moa zany ny toerana tokony ahitako azy? Ery avaratra ery ny avy any Fianaratsoka. Ary fa maninona ary misy olona mivorivory eto e? Ohatry dia toa misy mifokofoko mitomany koa. Aleo aloha hidiana tsara ty moto ty dia mba hiditra ao amin'ny birao koa anontany olona e. Tena ohatran'ny midobodoboka be koa zany foko zany a. Aleo fa ty rangahy eto ty rangahy no anontaniana. Manahoana tompoko? Manahoana se? Hono aho raha tsy mahadiso. Efa tonga ve ty fiara ty azafady? Tsy zany mantsy fa tafiaraka ty fiara mitondra ny laharany ty ny namako avy any Fianaratsoa e. Dia gaga fa tsy tratrantso mihitsy izy. Nefa efa tokony efa ora fahatongavany izao a. Ahoe jereko? Ty tompoko. Fa nga mbola tsy nara-bavao. Fa misy inona tompoko? Accidentaire se fiaralazainy se io zany no mahatonga andreo lieutenant se mbola mitakiritsika ireo. Dia misy mifokoko ny tomany ihany koa. Maninona tsara? Dia nanahoana ny mpandeha? Nanahoana? Folo zao nisandreo maty fa mbola tsy fantatra raha hiakatra eo satria tena potika be ilay fiara. Niavo? Mba nanahoana izy le hoe niavo nanahoana? Izay niavo izay moa ny anaran'ilay namany se. Eny tompoko? Misy anarana nalefa tamiko ty.
ianaran'ireo olona fantatra fa maty za mantsy ny tompona andraikitra ato jereo amin'ity findaiko ty ane eo amin'ny mesazy io ao e andriamanitro engane matsy raza rananana rasoanana tena izy io fa enina io ny avitsofo leurety io ny anarany lava andraiky fa tena marina ve zao e dia noho ny amiko zany nafaty andry tsy rariny zao e tsy rariny mbola tsy niona korverangazy dia fa zao lasa ianao avelinao fotsiny zany iny miseho tamin'ny teo iny fa tsy tena ianao akory tsy napoziko mihitsy e tsy napoziko fa tsy izy iny oxercia courage fa hono ary tovolahy sotra fa nsehoana veloana mose teo e niseho tamiko ny avy talohany nahatongavako ety izao fa avy eo nefa nanjavina izy sady ohatra namanala be zany ny vatany fantatro avy hatrany fa seho an-javatra hafa hafa iny dia tsy maintsy mbola nakatyhan'ny fahasankarana hijery azy kanjo tena maty tokoa izy miavo fa zava-nisy marina ve zany zavatra lazan'izay zany tsy isy tombotsoa ilazako langy aminao zany raha miseha nilaza tamiko ny avy fa tsy maintsy miona amiko anio 14 février dia nitanterahany tokoa zany na dia efa maty azy izy mba hanaporofon'ny fitiavany ahy nyoarany hatramin'ny fahafatesana mihitsy tena tia le tovavy iny nefa indrisy maherizarosery tovolahy fotoana zay niona anay voalohany indray no nandao zany ahy mangidy tena mangidy amiko zany misy taxi brosidina ny ambositra avy eo raha andesy ao ambositra mantsy zao ny razana tsy maintsy andehana dia ahita farany nofo mangatsika ny amin'ity 14 février ty azy e andraiky dia zao ve nefa ranao hoe vatana mangatsika ohatr'izao no any sisa mba hitako amin'ity andro natokana ho an'ny mpifankatia ty mafy amiko zao ry ny avo a fa dia nahoana loatra e maninona nilozanao sahady tia malalanao mbola tsy tanteraka akory eny reny voadyvoady izay mifanaovantsika ireny e ivadyntsika dia hiteraka zazavavy kely sy lahy-kely ny avo a tsy ho adiniko mandrakizay ny fotoana ny fandraisako taminao na tamin'ny Facebook na tamin'ny telefona indrindra fa reo feo mangano ano tao anaty telefona ireny mbola voatahiko somatsara ao anaty fichier-ko ireny satria noenregistreko daholo veloma sisa no azoko apetraka ary ny avo a ohatry ampiadanana ianao mino fa ndray androany mbola eo antsika ny avo natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe 14 febroary tantara nosoratan'ny Aliko Tefson novelomin'ny Saloy finiavana Tovo Prinsia niaraka tamin'ny Rodi ary Tsiry nandray fiosanana totosa Tovo Andriambololona studio ny Prod
fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.